Biby Toetra. Tantara no soratan'ny Andry tafita Mikael. Dada sineny fa misy nanaka fa ino ty mahazo anao? Eny tokoa, sahala amin'ny hoe misy manenjika izany ianao sa misy manenjika ianao avy any? Tsy zany dada sineny fa nalain'ny miaramilan'ny mpanjaka tao anie Razaka e. Zany ve anaka? Eny dada. Fa inona hono no antony? Atao hoe nalain'ny mpanjaka hono le omby ngeza be indrindra atao amin'ny tao hoe atao sorona. Dia tsy nanaiky an'izany izy. Fa ny mpanjaka moa efa fantatrareo ihany ny toetra n'iny. Tonga dia manao ankeriny be io fotsiny. Aleo aho any amin'ny vadiny ihany anton'ny tena marina ka. Zay fa lasa? Tandrema ihany ianao rahalahy a. Tena marina mihitsy zany dada. Mba mitandrema. So lasany ihany koa ianao vao zay vao tena ho sahirany eto a. Aza matahotra nareo fa zany tsy ho any amin'ny mpanjaka e. Eny azoko. Orininy Ahoana anaka? Tena tsy mba rary nitsony mihitsy rangany ataony mpanjaka io a. Ary maninona moa raha mba atoherintsika any io e? Anako, raha tsika eto tanàna aloha dia minao fa tsy atohatra an'io izany e. Misy koa anie ireo olona izay misolelaka aminy. Zany ve? Tena te hamaly azy ary neny a. Tena tsy rary nitsony mihitsy zao zavatra ataony izao. Yavitra, tena mbola zazasaina marina ianao ity ka. Izao no lazaiko anao ny zavatra rehetra dia misy farany daholo. Ary io anie tsy hipetrapetraka amin'ny mahampanjaka azy mandrakizay izany e. Ka mampalahelo ry neny mahazo madinika. Manao izay tiany atao mihitsy izy io. Ka atao ahoana moa fa izay no mahafinaritra azy sy hitany fa mety e. Fa mandehana aloha ianao makavila fa efa lany ilay ato ry Yavitra. Mirana. Ahoana izay ry dada? Azafady ine ianao Zao mipetra aloha fa misy resaka ataontsika mianaka izao. Ka mihaino ny dada ary ahy e. Zao anaka, efa lehibe ianao izao, tokony efa hanambady ihany koa. Ka noho izany dia tsy maintsy ampanambadiana ianao. Zany efa ny ry dada tena tsy mbola vonina amin'izany mihitsy e. Ka na mbola tsy vonina ianao na vonina, efa mifampiresaka zasy ny mpanjaka ray ny lova, fa lova zany no atao vadinao. Tsy kosa ry dada, tsy tiany izany a. Ka na tianao na tsy tianao rehefa zay dia zay e, tsy mahazo mamaly. Indray kosa ry dada, za ve izany dia tsy mba havelanao an'io safidiko mihitsy. Efa hoe tsy mahazo, sa tsy mazava aminao zany? Ka iny kosa ny ry dada tsy tiako e. Tsy ho lava resaka aminao Mirana, mbola maro ny zavatra ataoko izao. Tena tsy rariny kosa izany ry dada, marina e. Fa inona mihitsy zany ny ao an-tsainao ao e? Mbala zao hoe sao mitetika ny hoe anambady olo tsy fanta-piaviana any ohatry ny hoe olona andevo dia efa miteny anao azy Mirana, tapahako ny lohanao. Dia ho vitanao ve nanao an'izany sanatria e? Ny reninao ary vitako ny namono azy rehefa tsy nanaraka ny lazaiko, ka indrindra izay ianao. Sao dia tsy zanakao ary za ty e. Raha tsy zanako ianao Mirana efa nataoko sakafom-biby a. Eny e, aleo atsy teny tsony. Zay mihitsy koa ny fahendreny e. Sady sazy ohatranao io ve mianatra mamaly anahy e? Zaza ve dia terenao anambady sahady e? Tsy aferanao zany, aferako zany. Tsy olaniko aminao eto ny fotoanako, mbola misy zavatra atao a. Zay, alao andeha. Na tsy rariny kosa izao ka inona reny ataoko e? Nefa raha andositra tato amin'ity lapity tsy vao maika hahita loza. Fa dia naninona loatra re any tena nahazo raha ohatran'io e? Mpamonin'olona, tsy misy fatahorana an'Andriamanitra na dia kely ary. Tena enjany ity ka.
tsara antitra ianao ry zanaka vavin'ny mpanjaka. Inona no tondianao izay ry tovolahy? Tsy izany tompoko fa araky ny lalàna eto an-tanàna dia isaky ny mahavokatra dia tsy maintsy aterina aty amin'ny mpanjaka ny voalombokatra rehetra. Ka noho izany dia anatitra ireto vokatra reto aho. Ay, apetrao eo ary dia afaka mandeha ianao e. Mahafatifaty anie ity tovolahy ity izany e. Tena tiako be. Ahoana ireny fomba iresahako amin'io e? Eny tompoko. Andraso any azafady e? Fa toa manatina any izany e. Eny amin'ny lapeny avaratra amin'ny fotoana rapitso maraina. Mandana amin'izay? Eny tompoko. Fa inona izao e? Eny amin'ny lapa avaratra ho ny fotoana rapitso maraina. Fa misy inona eny? Dia maninona koa izy mipitsipitsika na ohatran'izany. Mirana, fa manao inona eny ianao? Saika tratra ny dada marina ny resaka tamin'ilay tovolahy teo. Fa inona ho ano ataonao eny? Manontany anie izaho e. Tsy zandry dada fa nanatitra loham-bokatra ho amin'ny mpanjaka ny tovolahy iny e. Hay, mekara ty ianao fa tsy ianao no tokony hijery an'io. Endry ry dada. Lasy izy. Tena tsy androko izany ny rapitso a. Ararotina amin'ny fivoriany dada miaraka amin'ny olona rapitso mantsy io fionanay io. Efa lazaiko anao foana fa aty amintsika efa misy olona natokana hanao an'ireny zavatra ireny. Dia ianao mbola tsy manarak'izay lazaiko ihany. Dada koa izany. Ka za kosa anie mba sady manatanja tena fa aiza ve dia hipetraka eto ambony fandriana eto foana e. Izay mba mahatonga ana mivoaka teny. Hay ve, raha izay indray dia manaiky aho. Fa raha ny ankoatran'izay kosa tsy handeferako a. Dado? Saika mba hingavy zavatra aminao a. Hoe ahoana izay? Mba ho eny amin'ny lapeny avaratra rapitso fa hakarivotra kely. Hay, tsy maninona ka. Sady za koa misy fivoriana rapitso e. Fa tsy mahazo mandeha irery ihany ianao a. Kanefa neny tiako izao ry dada mba mandeha irery za makeny e. Ao fa hitondra soavaly fotsiny a. Dia mitondra miaramila roalahy ihany koa ka. So sanatria misy zavatra mahazo anao any. Eny arery dada. Mety izany. Afarako mafy fotsiny ilay miaramila mba tsy hilaza zavatra izay miseho any amin'ny dada dia milamina io. Ny saiko izany dia efa any amin'iny tovolahy iny foana. Tena tiako anie izy iny e. Sarera mba tiako izy. Rapitso mahita marina e. Dia izay ry dada sy neny zava-misy e. Tsy haiko hoe inona ny ataoko. Ho any ve asa tsy? Raha ny amiko aloha tsy misy olana loatra e. Satria zazavavy manko izy iny ka tsy mitovy amin'ny rainy mihitsy ny toetrany. Ka ny atahorana anie sao dia ho samboro miaramila any ianao anake. Dia ahoana izany ny ataoko e? Andeha sa tsy? Mandehana hiavitra. Dia tandremo fotsiny fetsitra rehefa any a. Zanakam-panjaka mantsy iny. Ralay a, tena mampitikizo any avitra anie ianao izany e. Raha mba afinoany mpanjaka amin'ny moa zanakao dia ahoana moa ianao ka? Ka somba zavatra mahasoa izanyko. Iza moa ny mahalala. Vileso le sy ny vity ny mbola mafana. Aleo tena andery dada sy neny. Aiko ihany manavitra ny tenaka raha saratrika misy olana any e. Sady jereo amin'izao olona efa feno taona ny mahalona anareo sady matanjaka tsara. Indray ariko. Sady so ihany koa mba mahazo toerana amin'ny mpanjaka ny zanako. Tafity sy tsara tanteraka izany a. Aza miteniteny foana ianao ralay a. Efa ianao fa tsy mampivadika moa itoeranao amin'io mpanjaka io. Jereo anie izao raha fatralahnao e. Momba mijery anao izy amin'izao. Ny olona samy amin'ny toetrany e. Raha fatra anao efa hita hatramin'ny fahakeliny fa tena olona ratsy-saina e. Sady amin'izay lasa vavalon'ny havana rehefa tonga eo amin'ny toerana eo. Aoka izay ka. Tsy izany mihitsy ny amin'ny fahamaly anareo. Andeha hanomana lamba tsaratsara aloha za mba hanaovako rapitso roneny ka. Eny ary anaka. Za koa aloha andeha hanao raharaha sao taraketo e. Za koa aloha aleo andeha ao any an-tsaha. Lasa aloha e.
Ornina dia fianiko aloha fa mahatahotra ihany saingy maninona anaka aoka ihany ka raha ampitso mahita ny tena marina. Matahotra be ho ahy ianao iza moa ny anaranao raha tsy mahadiso? Hiafitra tompoko. Inona ary ty mihafahafa be ty? Zao rehefa miresaka amiko ianao manomboko izao dia aza matahotahotra izany fa izany tsy haninona anao izany Ka ianao anie zanaky ny mpanjaka olona atahorana sady ajaina eto amin'ny tanàna. Aza miasa saina amin'izany ianao manomboko izao dia mirana ny antsoinao ahy. Eny ary tsy maninona tompoko raha izay no mety aminao. Ary aza sy natompotopoko izany ka mirana fotsiny hoe dia izay. Eny re mirana. Zay fa izao ny antony antsoiko anao androany, tsy izany fa mba te hiresaka aminao manokana. Mirana. Raha fantatry ny rainao moa izany izao dia ahoana? Angamba dia vatana mangatsitraka sisa ny raisin'ireo ray aman-dreniko. Aza matahotra amin'izany ianao. Za eto tsy maintsy hiaranao raha sanatrika tonga izany. Jereo izao fa miaramila nanaraka anao io mijery tsara antsika io. Efa nilazaiko raha io mba tsy hilaza ninina any amin'ny dada. Avitro mahafatifaty ahy ianao. Aza safosafoana ireny lohako fa menatra be ka. Mbola tsy tsapanao ihany ve izao fihetsika izao avitra? Sa hodinao tsy fantatra fotsiny? Eny fantatro ka. Izany tsy hoe zaza mbola tsy tonga sainy. Efa fotoana tsara ary malala tsara ny atao hoe fitiavana. Dia maninona nefa ianao tsy mba hotranaka? Iza moa no tsy manirana eto an-tanàny saingy tsy mety amintsika izany. Saranga tsy mitovy. Mino koa nefa hoe tsy hanaiky an'izany mihitsy ny rainao. Avitra mba aza lavina moa ny fitiavako tianao izay ny tena marina. Aleo aborako meno satria fantatro fa tsy teny an'izany mihitsy ianao. Efa henoko izay ka. Aleo aloha dinihina tsara ka sao fitiavana hitan-dosy izany. Zao aleo aloha sika handeha dia amin'ny lahy dia ndrasako eny amorony sahatsimo ianao dia mandeha miala lavitra ny tanàna mihitsy tsika. Eny ary inona re izao zavatra izao ena tsy haiko izay atao. Eny zaho koa aloha tena tia mirana ihany saingy matahotra fa sao dia ataony indray ny sakafo biby eo ka. Ka miainanao arafatro? Eny ary tompoko, rehefa nanao skidy tamin'iny alina iny dia tena nahita zavatra hafa. Zavatra hafahafa? Zavatra hafahafa ino izany rafatro raha vao zavatra androdana ny fanjakako aloha dia tsy ekeko mihitsy Ka izay mihitsy anie ilay izy misy olona mitady andrava ny fanjakanao mihitsy ao. Izy izany olona izany mila fantako izany olona izany Raha ny amin'izay indray aloha no ohatrany tsy fantatro mihitsy dia inona natao amin'izany rafatro mila mijery vahaolana ainga ansika anie. Izao no andeha atao raha ny hevitra hitako andao aloha angonina daholo ny lehilahy eto an-tanàny dia atao miaramila amin'izay matanjaka tsara ny fanjakanao, izany hoe izay tovolahy feno taona Tena hevitra mety izany. Dia izao makanisa ianao any amin'ny ramatoa voahangy ianao sy ny miaramila izany dia alaivo daholo izay gisa ao aminy hanaovantsika fety andraisana an'ireo miaramila zazavao ireo. Rehefa tsy manaiky izy dia lazao Eny ary tompoko, ho atao izao dia izao ny mibaikonao. Dado? Hay mirana. Afaka miditra ve za sa mbola manao zavatra nareo? Afaka miditra ianao ka sady efa tapitra koa ny resako tamin'ny rafatro Zay rafatro Eny ary saika mba hangataka zavatra amin'ny dada indray tsy olan'izany Zay angatanao dia meny dada daholo. Ka zao anie ilay izy
mba handeha ka rivotra lavidavitra ny tanàna amin'nylahady izao dia izay ny angatahako alalana midady io. hay ve zay zany fotsiny e, tsy maninona zany e, sady ianao koa efa mahay mitondra soavaly raha teo. Tsara ka, tsy hitako izay olana. Misaotra betsaka dada, aleo aloha andeha ho any amin'ny efitraniko amin'izay ary aloha e. Eny ary anaka. Zany ry dada sy neny ny zavatra nisy tany. Tena tsy hitako mihitsy izay atao manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tena tsy mahaposiko izany zavatra izany. Eno ary rainy? Fa ohatrany hoe mahitabatapana izany ivelan'izany e. Eny tokoa, fa misy inona ary? Misy mandondona ny izany varavaran'izany e. Aleo aloha jereko vetivety ry dada sy neny. So ihany fa tratrako tato koa elahy. Ka ahoana? Anaraka moramora kosa mbola maly? Fa misy inona dada toa? Fa manina mibedaisina mafy be ohatr'izao ny tananjanako e. Fa misy inona oa? Makanesinareo any amin'ny lapa dia haninareo malala amin'ny marina e. Andriamanitro, fa misy inona e? Fa manina ny ataonareo ohatran'io zanakay e? Avy alao anaova miaramila azy eo e. Zay alova lazy zay. Andrikay, rahalay tena matiana ny zanako e. Zao mihitsy nefa nahiko rahalay Mangina loha ianao e. Tsy ahitana vahaolana izao raha masina zao e. Inona ary ny atao amin'izao ianao e? Fantatrao angafa tsy maintsy ho tapadory efa manohatra any. Nefa ne hafitra efa ndrezika tamiko fa nohatra n'io mpanjaka io any izy e. Aleo anaraka anazy ihany e, dia antanjy tena marina ihany koa. Anaraka anao aka. Aleo tsy mandeha ho ahy ianao. So tsy zakanao ny zavatra iseho any. Sy rahalay tsy maintsy mandeha e. Tena mafiloha ianao ka. Marina e. Andao ara, andao ora izay mna dia volana sainao. Andao. Tsara antitra ianao ry mpanjaka. Ty le tovilatry ny salasala fa tonga dia vonina ny anao isan'ireo miaramila anao e. Hay kosa, mahafinaritra izany. Ary ny sasana anao ahoana? Nisy any aloha ny nanaiky fa natao atery vao nety e. Fa ty tovolaty kosa le nanolo tena voalohany dia zao netiko aty aminao izao e. Hay. Fa ireo tsy nanaiky kosa mbola miandry izay fanapa-kevitra avy aty aminao Eny ary, izay tsy nanaiky mampangotrana ireo menaka dia andrahoy ao. Amin'izay tsapahany tsara zany hoe tsy azo valiana amin'ny mpanjaka e. Voaray tompoko, ho ataony hoe mibaikonao. Jere zany izy. Mampangotraka menaka ho. Tena biby toetra mihitsy ty rangaty e. Hitanao tsara ny azo anao. Tsy fantatrao manko fa amaly faty anao ny antony nanolorako tena ho anisan'ireo miaramila anao. Ka ahoana ny anao ry tovolahy? Afitra ny anarako tompoko. Ary tena mety manao miaramila mihitsy ianao zany ny vatana ao tsara, ny firesaka tonga dia amin'ilay lavako azy mihitsy e. Mahay mipetroka tsara. Afaka manontany ve tompoko? Afaka manontany tsara mihitsy ka. Efa miaramila koa ne ianao e. Sady tena ho ataoko ilay tanana kavanako mihitsy sa tsy mety aminao zany? Mety amiko tsara mihitsy ka. Fa inona ny antony mahatonga ny mpanjaka hoe anangina vatan-dehilahy tampoka ho atao miaramila tahaka izao? Mbola tsy azo lazaina anao zany e. Sao mantsy ianao mivadika aloha amin'ny fotoana eo vao ahitana loza. Voaray tompoko. Mahazo mandeha amin'izay ary ianao? Fa aiza ary mirana e. Mety ho gaga izy izao raha mahita hoe lasa miaramila atao amin'ny lapa. Miala tsiny aminao mpanjaka ratsy toetra fa tsy maintsy hamaly faty ianao Dia ahoana izany ny atao rahalay Hitanao ihany ny zavany seto ireny?
fa mahagaga azo a dia hiavitra tsy tao anatin'ireo nandrahoana tao anatin'ny menaka mafana tena gaga mihitsy ary sao dia mba nentin'izy ireo natao any amin'ny toerana hafa dia any ny vonoana izy ireo tsy fantatra izany raha matoa mazako azany hoe tena lasa mihitsy ny saiko e izany manko ny andro koa ty efa mehariva ihany fa maninona nefa ianao raha makany amin'ny rahafatro e dia any manontany azy tsy maintsy izy any manko ny mahalala an'izao e mety mety ihany ve izany anefa nefa maninona ka ry dada sy neny a zanako marina zanako izany ralay a aleo jereko hiavitra tonga ary neny a hiavitra tsy maniny ianao efa nanaraka anao tany le za fa tsy nahitanao e tsy maninona ka jereo amin'izao fa zao ry dada sy neny a misy zavatra lazaiko aminareo mivato izao hoe ahoana anaka meno anao izay anaka alefaso ny resaka ka zao ary vonina ny ianao miaramila ny mpanjaka Andrina ory anako so mba hahita loza amin'izany ianao raha azoko tsara zany dia ho terenanao miaramila ireny tovolan'angolony ireny a endry dada dia ireo izay tsy nanaiky a nendasana tamin'ny menaka fa hoe manohatra ny didin'ny mpanjaka hony zany ve anaka endry neny a izay no nahatonga nanaiky satria tsy mbola te ho fato mihitsy a Andry te hamaly an'io mpanjaka io a ary tsy maintsy vitako izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana mahery fo tokoa elary avitra nefa tena mila mailo lahy rehefa no man'izany satria so sanatria elandray no maty alohany eo dada tsy maintsy vitako izany efa dingana voalohany izao ataoko izao fa masaka ve aloha ny sakafo fa tena noana be ahy zany a ie andahoara aloha sakafo tsika e na zasy rainao koa azany e mbola tsy nihinana akory ny asasana taminao teto foana izay tena marina mihitsy izany anaka aza miasa saina ntsony fa efa ity re a dado andeha amin'izay a ay fa mitondra ianao miaramila ray ihany a dada koa izany hoe tsy matahotra e tsy mila asiana mpiambina izany a fa nahazo miaramila be dehibe any sikao e andraso makanesy ianao any amin'ny rahafaro dia lazao izy hoe mena miaramila ray a miaraka aminao endray ary ry dada dada koa angatsy na moa izany fa tsy maintsy misy mpiambina indray izany viditra atao milapa ihany a ary ohatrany manome baiko ny raha fatra izany e fa misy iny aleo anatin'eny ka ahoana tompoko zao ry avitra andeha hakarivotsy mirana zanako ny mpanjaka dia tsy maintsy miaraka aminy ianao zao dia izao voaray izay tompoko izy no miaramila miaraka aminao raha matokely mirana oay fa ary ianao etaboizao valy raha matokely a hiavitra fa tena ianao ve io aza mbola miresaka be amiko aloha azafady mbola atao amin'ny lapa mantsy tsika izao so misy maheno iny ary e hiavitra fo maika mahatsara zavatra zao ianao lasa miaramila atao amin'ny lapa izao efa lavitra ny lapa tsika izao afaka miresaka amin'izay no e hiavitra andeha hamonjy an'le fotoana ny maiko anao iny any isika e androany le izy sa tsy tsaronao tsaroko tsara mihitsy iny ka fa fifanjy-finjavatra no andraisako azy amin'izao faly be hiavitra fo maika mifanakaiky kokoa tsika ary holazaiko amin'ny dada hoe ianao foana manaraka na isako ny mandeha so dia tsy mety izany ry mirana lalitsaina be any eny mpanjaka e ina fa tsy anaiky an'izany velively mihitsy izy manaiky re izy rehefa izany no miteny a aza manahy amin'izany ianao ho maika mety amiko tsara mihitsy izany afaka manatanteraka an'izay ataoko amin'izay amin'izay aleo isika no mijanona hiavitra
inoko fa tsy misy mahita eto. Eny ary ho tanterana ny eny sitraponao. Ianao koa. Ka nanahoana ny asa tao anaka? Nafinaritra ka fa ny zavatra nampalahelo be izay any androany tao amin'ny lapy. Fa inona indray izany ry avitra? Mahakasika anao ve izany? Tsy mahakasika aloha ilay izy fa misy raha matoa izay tao tsy nanaiky hanomeny zanana vavy hiara-hatory amin'ny mpanjaka dia ahoana ozy izy nareo ny zavatra niseho. Ahoana? Rehefa tsy hanaiky ianao ozy ny mpanjaka dia zarazaraketo masonao eto ty zanako aty. Andray? Fa tena rahany izany ry dada sy niny. Izany ve avitra? Tena otsa mihitsy ny foko fa tsy mbola afaka nanohatra aloha le raha matoa amin'io dorana tsy nahatsiaro tena tonga dia naseny dorana velona teny eo ihany. Andray any. Tena enjana izany. Biby toetra mihitsy ho io mpanjaka io. Tsy mba ohatra n'le rainy mihitsy. Eno izany raha maly azy ve ianao ry avitra dia ahoana izany? Za aloha amin'izao dia mbola mijery tsara izay tena kilemany. Izay vao miroso amin'ny famonoana azy. Tsy hanaiky an'izao zavatra ataon'izao mihitsy ela loatra izay. Eny fa mitandrema ihany ianao anaka. So sanatria tsy tonga mitanjona irenao akory. Eny efa tena mitandrina ihany ka. Dada tokoa moa amin'io hitanareo ihany fa tena vidiny tanteraka dia tsy mba te halala havan'izany mihitsy. Iny koa ve moa agagy hatramin'izay nazahoany toerana ny asa tao amin'ny lapy izay eny dia lasa tsy te halalan'ny havana intsony izy iny. Marina mihitsy izay lazain'ny renina izay jereo moa zaralahany eto ara sahirana ny havana dia varra ivety ara tsy mba homeny akory. Eny tokoa fa sao dia mba tsy irairay ary nareo na koa hoe tsy iray ireny. Piraita-po mihitsy izay ka fa izy mihitsy nefa niova ny sainy. Izay ny tena marina. Izany aza ry dada mahavariana izany. Variana resaka tetitsika aleo isakafo amin'izay aloha ny andro koa ty efa mialina ihany. Mara izany ka ndao ary. Za zany tena tsy hahalany firy ka reraka loatra ka tena tsy hahalany firy ny vavoniko mila miresaka amiko ny mpanjaka teo izy dadato fa resakina re izany sa ve tombana tamin'ny fomba fiasako efa volana mantsy izay no niasa tato. Aleo koa tonga dia hiditra ka sady efa tonga ity ny ranomeny ahy. Tsara antitra ianao ry mpanjaka tonga tompoko tamin'ny antsony antsonao ahy. Nampiantso anao tokoa fa misy resaka tiako atao aminao. Mialohan'izay aloha dia alohantsika mivadika tsy ny efitra tsy. Eny ary tompoko. Ka zao nantony atsoko anao zao tena nafinaritra ny fomba fiasanao ka noho izany dia ho ampiakariko grady aloha ianao. Manarak'izay dia niteny tamiko mirana zanako fa ianao no tiany hiambina azy. Nanaiky avy hatrany aho satria tsara fiasa ianao, izany hoe tena tokisako. Tena misaotra betsaka indrindra tompoko ny amin'izay rehetra izay. Maika mahatsara zavatra izany. Misaotra anao Andriamanitra fa tena ho tanteraka ihany ny fikasako. Variana be ianao izany azafady indrindra tompoko. Fa firy taona aloha ianao avitra? 20 taona tompoko. Tsara izany ka. Dia matoky anao amin'ny zanako vavy iny ny tena marina mantsy dia efa misy zanaka mpanjaka ka vady azy iny atsoatsy ka mila andrasana tsara zao sanatritra dozy eo. Voaray izay tompoko. Mahazo mandeha amin'izay ary ianao? Eny tompoko. Eka efa izy akavady mirana dia maninona nefa izy milaza fatia. Tena misy resaka tsy mazava mihitsy ka mila antaniko tsara mirana izany resaka izany.
Toa tsy dehibe tena ny havitra izany e. Anga tsy mahafaly anao ny toerana misy atsika. Mahafaly ahy tokoa ka. Ka inona nefa ny mahatonga anao manao ohatran'io e? Tsy izany fa misy zavatra tena mahalasa ny saingo tanteraka. Ka lazao ary. Izany hoe ka vonona nanampy anao amin'ny lafiny rehetra e. Aza misalasala mihitsy miteny izay olanao amiko. Tamin'izany resaka tamin'ny rainao iny a. Dia nilaza izy hoe efa hisy hakavady ianao. Nefa fa ny tena marina anie ka tianao koa e. Marina izany saingy maninona? Tolozanao misehana fotsiny. fitiavana ny teriny ny dady e. Tereny hanambady olona tsy tiako aho. Olona tsy manaitra ny fitiavako akory. Veka izany marina. Ie. Mirana. Fa maninona marina ny rainao manao toetra ohatran'io e? Sa tsy fantatrao? Tena tsy fantatro ry havitra. Fa raha ny fahazoko azy fotsiny dia hoe efa alova angamba satria nisy dada toan'zareo izay koa manana toetra ohatran'ny dady io mihitsy. Izany a. Tianao ary vera hanampy anao a? Ny amin'inona moa izany? Amin'ny zavatra ataon'io rainao io. Raha tsy mantsy izany hoe hanana ny olona lahelo izany. Ny olona rehetra eto an-tanàna tsy manana fo madio aminy izany intsony. Izany ve ry havitra? Eny e, rary mihitsy izany. Izaho koa tena mahita hoe ratsy saina be dada. Izy ihany aneny namono aneny. Marina ve izany? Eny ry havitra, tena marina izany. Ny zavatra nasainy nataony eny dia tsy nanaiky azy neny dia mifinoany. Tena enjana izany ary aza mitombako hoe okizay ka fa zao Hoe ahoana izay ry havitra? nahita hevitra andaontsika handositra hiala amin'ity tanàna ity. Tsy maintsy ho sahiran-tsaina izy. Ka so ahita loza amin'izany tsika ry havitra. Ny atahorako anie ka ny ray aman-dreninao no ataony takalo io e. Oay, marina tokoa izany ianao izany a. Ka aleo mitady hevitra hafa. Mba tiako hiova koa ne izy iny e. Aleo ary fa andinika tsara amin'ny alina dia hitantsika eo ny toyany. Eny ary, mety mihitsy izay. Ka inona hono zato vaovao nentinao rahafatro? To dodina be mihitsy mantsy ny fahitako anao izany. Mahasadaikatra ihany aloha ny lazan'izy ity nefa tsy maintsy ho lazaiko anao ihany e. Lazao ary fa mihaino ahy. Tsy izany ary mpanjaka fa mahatsikaritra tato ato izay fa ohatra mifankaty mirana zanako sy ny avitra mpiambina azy iny e. Ahoana tsara? Avy ireniko ele rahafatro. Izany ho aho tsikaritra fa tena mifankaty mihitsy mirana zanako sy ny avitra mpiambina azy iny. Tsy manaiky an'izany a. Sao dia asavy makaty havitra haingany ianao. Eny tompoka. Hay ve ka izany modina naiken'le karla iny anao miaramila? Tetika ny zanako. Ahita tsara ela androany. Ka io ary izy ringam-panjako. Hay ela izany manadala ny zanako. Tsy tompoko. Tsy ahoana. Tsy nanadala izany ary tsy nisainananao an'izany mihitsy. Aza mandainga eo ry le kely dia. Tsy mandiso mihitsy ny eritreritry fa tena mifankaty nareo a. Andray aloha dia tsy laza marina mihitsy. Jereo fa lozany lahy miondrikondrika eo a. No iveriko fa mba olombelona lahy kay olona dala. Ary maninona ny tsy miteny e? Marina sa tsy marina izany? Tsy marina izany tompoko. Rehefa tsy teny marina lahy dia izao. Rahafatro a. Ahoana izay tompo? Asay vidin'ny miaramila any io aloha. Fa raha mbola tsy miteny io mandra-pahatongavany rapitso a. Sakafo Biby ny anarany. Eny ary tompoko. Io ry zalaho eto any a. Dia izahanao very dada tony mijery afotsiny ohatr'izao. Olona hitanao izy. Ary izany tsy naraka an'izany zavatra izany mihitsy rahafatro e. Hay. Ary mety izany koa no nahatonga mirana nangataka tamiko hoe hiavitra ny ambina azy manokana. Izay mihitsy. Ary tsy afianiko aminao aloha ry mpanjaka. Fa tena tsy atoko isako izany io hiavitra io a. Dia inona natao amin'izany rahafatro a? Inona ny tiana atao aminy? Raha ny hevitro manokana aloha dia aleo ry hoana miala eto mihitsy izy sy ny ray aman-dreniny e. Ela be izany aleo tonga dia vonoina. Sao mikodrika teto-dratsy eo ka vao maika ikorotana eto tsika.
Ay, tsy maninona ary raha izay ny fanapa-kevitra hita amin'ny mpanjaka fa mety e. Ralay a mbola tsy tonga foana ane hiavitra e. Ny andro ity fa memaizina. Alealoha vahana fa misy mandondony zany e. Ngarafatro sambasamba izy zany ka mandrosoa ary Ka manahoana aloha nareo ato e? Salama tsara izay ka. Ary nareo any manahoana? Milamina tsara ihany koa ny any ka. ka inona hono zato antondeha amin'ity andro efa maizina e? Tsy izany afa momba ny avitra ihany e. Hiavitra? Fa maninona izy? Mitonia aloha e. Nataonareo inona ny zanako? Mitonia aloha tsy maintsy nitazomy izy satria nanadala ny zanako ny mpanjaka. Ahoana tsara? Zay ary le fanolazaiko anao ralay a. Tsy mino an'izany fa ny zanaky ny mpanjaka anareo mihitsy mila anarina. Izy no nanadala ny sainy zanako tamin'ny voalohany. Zany koa ve dia mba marina e. Marina mihitsy zany Rafatra. Dia ianao zany tsy mba niaro azy mihitsy? Inona moa ny azoko atao amin'izany e? Sady tsy teo afa-baraka amin'ny zavatra ohatr' izany koa e. Samy mizaka ny vokan'izay nataony e. Rafatro Rafatro Ahoana? Zana-dralanao ny iny. Dia maninona ka? Tena miaikanao amin'ny ara-tsy toetranao ity mihitsy Rafatro marina e. Dia tsy mba nanana fo nianatra azy mihitsy ve ianao na dia kely aza? Nefa ne dia zana-dralahnao iny e. Tsy misy rarahiko an'izany e. Ary aleo koa andeha ka. Tena tahaka izay any tsy nakaty. Lasa e. Enjany ity marina. Andry, kiako ianao. Dia inona no atao ralay a? Ho faty amin'izany anie hiavitra e. Aleo zany dia hifampiresaka amin'ny mpanjaka rapitso e. Tsy misy tsy vita amin'ny fifampiresahana. Ka ianao anie tsy ho tafiditra ao izany e. Tsy maintsy ataoko azy atafiditra any. Engany mba tsy maninona izay zanako an'izay ka. Ninona lazainao dada dia tiako hiavitra. Ary za ty hanambady an'izany olona lazainao izany mihitsy na ho vonoanao ary. Ary lasa be fa mahaliana be mihitsy anie ianao zany e. Tsy te hanenjana sandry aminao amirana dia efa miteny anao azy zay Atao ve? Tsy ampafiry nefa nataonao koa ne zany e. Namonona mandreniko. Nefa dia vady andevimandrinao izao. Tsy mbola zaka ansainao zany fa mbola zaza ianao e. Efa lehibe ahy izao dada. Mahalala ny tsara sy ny ratsy Hay be fa mahaliana loatra ianao ka noho izany aloha dia hidina miaraka amin'ilay tsy valahary iny aloha. Dia hosahanao tokoa ve zany dada e? Ie, ahoana moa ny tsosahako e. Miaramila, hidio an'io. Haingana. Dada! Dada! Mirana izany miantso izany. Fa misy inona ary? Ary makaty any izy izany. Sanatria ve ka ary nampidirana zareo eo amin'ny hevitra eto aloha titony izy izany. Akaiky be mantsy ilay feo teoko. Inona reny ataoko e? Ty varavarany ty koa mety be avy any ivelany. Ery ambony ery vao misy lodoka. Aleo rangahy ataoko izay karany eny eny ano iantsoantso. Voay ahy e! Dada! Voay ahy! Dada! Ary tsy lavitra eto anie izany feo miantso dady izany. Voay ahy! Aleo atsoka. Mirana! Mirana! Oay, misy miantso izany. Aty ahy e! Fa izany! Hiavitra ihany aty aho! Afody ahy hiavitra! Aiza ianao izany e! Za koa any aky vao hidy ato. Mbola hijery hevitra voahanato mihitsy aho.
tsy maintsy ataoko izay fika rehetrarehetra atafo anato. Avotako mirana dia andeha andositra izay. Sao dia izao ihany aho dia andeha hitady hevitra ka. Izay mihitsy no ataoko. Tsy maintsy izay. Inona reny ataoko hoe? Zaho kosa aloha dia tsy hijanona ato mandrakizay izany. Oay, misy mamoana izany faraparan'izany. Tena sanjila ho azy zany. Iny fa nisokatra. Aleo isitrika ato ambadika ity farafaran'ny sokatra ity tonga dia daroako avy hatrany. So ihany aloha fa misokatra makaty anatiny ity varavarana ity. Fa ratsy zany tsy misy fika. Iny andeha! Zay fatorana io. Aleo alaina amin'izay fa nalahidy dia tadiavina ny efitrano misy amin'ny mirana. Fa tsy ao ahoana koa e, tsy mino an'izany a. Raha ny zavatra hita aloha dia le miaramila nanatitra sakafo tao iny ny vonoany afitra dia lasa izy. Ary ny zanako ahoana? Tsy azoko. Ny dina atao koa ny mirana alile fa miseho mafy loatra. Tena ohatrany tsy misy azy zany ao amin'ny efitra ao ambany ao a. Raha azoko tsara zany dia nentin'le avitra iny nandositra ny zanako a. Tena mety izany mihitsy angamba. Zao a. Eny tompoko. Tetavinareo aingana izay misy azy ireo. Dia alaivany an-tranona an'izao dia izao koa ny ray aman-drenin'ny avitra fa tsy manaiky an'izany a. Raha tsy mivoaka eo ilay avitra iny a, mandritra ny 2 andro dia dorako velona ny ray aman-dreniny. Tanterahana any amin'ny baikonao mpandrako. Aza varim-bariana mihitsy nareo manomboka eto a. Eny tompoko. Ireo daholo ny miaramila rehetra hiparitaka. Dia homany ihany koa ny akala nanapahako ny lohany rehefa tonga eo fa tsy mahay miaina loatra. Eny tompoko. Tezitra mafy tampoka mpandraka marina. Tia adalako. Tena nanenina ihany any laza ny zavatra iny tany amin'ny mpandraka. Za nefa tena mbola tsy nalala tsara akory hoe tena mifankaty marina ve hiavitra sy mirana zanako ny mpandraka. Hoay, tena rahalay ty tamin'ity a. Ngara fatro. Ahoana rahalay a? Afaka miona mpanjaka ve za zao? Misy resaka mila ataoko aminy mantsy. Afaka tsara mihitsy ka. Io fa nananton-doza koa le ty. Ary tony ianao be ane za zany. Fa misy olana nga? Tsy misy ka. Aleo fa ateriko any ianao zao fa malalaka tsara izy e. Afaka mandray olona tsara izy eo. Fa ataony verina ianao raha fatro a. Ka nanantina tsonatsona le aza saika anao zainy e. Hay, ingara lay. Ie. Tonga dia gadrao aloha fa tsy te hiresaka lava be a. Fa tao samborinareo ahy e. Fa mesinona raha fatro a. Andao rahalay a. Andao e. Mpanjako, satria resaka aminao momba ny zanako aneny atondiako zao e. Andraso aloha. Ka lazao ary fa miaino a. Tsy nodiny zanako hatramin'ny maly. Dia izay no akanisako aty zao. Ny zanako ao rahalay dia tsy maintsy vonoko rehefa tratrako a satria nanodikodina ny zanako a. Sady nitondra ny zanako nandositra. Fa nitondra ny zanako nandositra ahoana moa tompoko ny zanako? Resaka lava be zany. Aza dino aveo raha fatro mandeha misambotra ny vadiny io rahalahy io a. Tsy maintsy atao sorony ireo raha tsy averiny iny avitra iny ny zanako a. Eny ary tompoko. Avelaonareo ahy e. Avelao aho a. Raha fatro avelao a. Mangina rangaty a. Angamo misy ahenanao zany eo na hitabataba eo azy ianao e. Sady na misy aheny koa aza moa afaka anao inona eo e. Tsy vaninareo. Tsy vanina. Biby toetra. Mangina ho rangaty fa mankary amin'ny tsofina. Raha fatro a. Raha ny ozona ataonao zany koa tsy tonga aty aminay zany mihitsy a. Raha fatro a. Dia sahanao ve nijery fotsiny an'izao zavatra mahazo anazao e. Rahalanao ne ahy e. Tsy misy sako saina amin'izany rangaty a. Ito io any ry salady andao tsika andefatra.
rafatro andriamanitro bizahay ianao sisany tokonay. Tena reraka iavitra. Aleoloaka ena kely mihitsy ka atsika ane tsy maintsy mandositra ireo miaramily ireo fa fantako tsara hoe nanenjika atsika. Ny hevitra hitako mety mandeha miferina any amin'ny lapitsika miteny amin'ny dada mivantana hoe mba iva amin'izao zavatra ataon'izao izy. Mirana, miala tsiny aminao raha ilaza an'izao zavatra izao. Hoe iny izany ry avitra? Iverina any tokoa saingy maninona? Tsy maintsy hamono any rainao maro loatra izay zavatra nataony izay. Maro loatra ny olona nitondra faisana tamin'ny nataony ka miala tsiny aminao Iavitra? Dia ho vitanao tokoa ve izany hamono olona? Ka inona ary ny tianao ataoko raha nanatsaina ny rainao efa niovy izy ohatran'izay. Nefa hatramin'izao izy tsy mbola tonga saina foana. Efa maty fanahy mihitsy angamba izy. Okizay Iavitra. Menatra amin'ny Toetra ndraiko marina hoe miadana amin'ny lafiny rehetra saingy matahotra ny amin'ny ara-panahy Tsy fantatro na ho tezitra amiko ianao na tsia fa ny tanjoko nahatonga hiditra ho miaramila ny rainao dia ny anafoana ny fitondrana io. Anafoana ny asa ratsiny ary tsy maintsy vitako izany. Eny ary tapaka ny hevitra fanampy anao misy tsy ambaratelo momba ny dada lazaiko anao ka enoy tsara. Menanao ary Mirana fa aleo aloha tsika akasisiny kely eto sao dia hitan'ireo miaramila nanaraka antsika ireny. Marina tokoa izany. Eto ka tantarao amin'izay ary. Raha vitantsika mamodika andreo fanafodiny dady ireo dia alemy avy hatrany izy ary tsy hahavitanao ninina izany intsony mihitsy. Ay ve misy an'izany ingara fahatra iny any mpisikidiny ary mila sorona izy mahatonga azy mamono olona ohatran'io. Izany ary atao aloha tsika hiala teto fa misy zavatra mikasikasika izany. Eny tokoa. So sanatria ka efa ireo miaramila manaraka antsika izany. Ndao ary teny an-dalana toy izy nandresaka fa inony zany zavatra mitabataba be an'izany tena nisy nanota fadiny na tonga izany ry mpanjaka. Zany ve dia iza nefa izany mandana jereo aingana. Eny ary tompoko. Way tonyrehatra anie izany trano fanaovana skety izany tena lozy ity marina ary to hiavitra anie izany mandoro azy izany aleo aloha atsoina miaramila dia ho samborina io. Orsala aizy nareo tsy hitanareo ve io zavatra miseho io sambory aingana io olona io dia ho eto any amin'ny mpanjaka sao dia sao aingana nareo. Fa to hiavitra nataony lahy izany zanako. aza mitady atsony ianao ry dada efa ty Mirana avy aty amin'ny dada aingana. aza manatona akory ianao amarana ny asa ratsinao na tonga avapeto. Fa ino ty ataonao famenaka inona iny. Inona moa famenaka biby vady ny odinao iny tonga dia apary tao avy hatrany ry Mirana. Say fa inona re zao tena mangidihity be daholo ny vatako. Maya vondreo to lasa niova ny tare angara fatro
lasa mampatahotra be. fa ino ty ataonareo ty re a? Anjaranao koa zao rangatya. Iverinao fa tsy fantatro monina nagajanao an'ireo ray aman-dreny keo. Ka noho izany a, dia mahazo amiko tsara koa ianao androany. Mirana! Ahoana? Omeo ahy ny menaka iny ainga Andry. Miaramila! To mijery fotsiny nareo e. Efa nisava ny sain'ireo hoe tsy voafatotry ny odin'ny mpanjaka rahatsaina intsony. Asesiko anaty vavanao ty androany. Lefika ane izany riavitra e. Tata, dia izao tokoa mantsy ny nevaranao. Mifona tata, tsy maintsy nanao an'izao a. Mijaly loatra ny vahoaka noho zavatra nataonao tata. Miamboiro Mirana. Fa patriana azy zao ny atao. Efa tsy misy hevitra nitsony aminy. Iavitra! Mihetsiketsika ane izany lampy izany e. Iany tokoa. Marina raha tsy hototitra atsika. Andao ataingana ka. Andao. Andao aloha hijery any dada sy neny dia asaina vahain'ny miaramila mifonja misy azy ireo dia andositra tsika. Andao ary. Mampisavo hitaka ny vahoaka. Tsy izany fa nisy nahito ivelan'ny lampany olona nyvatan'ny mpanjaka e. Fa ahoana koa ary izany? Nefa natao tsara lefiny. Sa ve nisy olona namaky mivatana sinana azy e? Eny tokoa. Sy dia mba izany lazay mirana izany ny marina e. Tsy izany ka. Nisy zavatra mipoaka be tao amin'ny lapa tamin'ny maly alina dia io maraina io ilay vatana no nisy nahita. Fa inona nefa no mahatonga izany e? So ihany izany fa tsy nijanona tao a? Raha ny fahalalako an'io dia mety ilay fanafody nataony tao ireny. Tena tsy napoziko mihitsy hoe ohatra ireny ilay raiko ny taiza. Menatra anareo ary reto a. Asa miteny an'izany rery Mirana. Sady azakivy koa fa tsy maintsy ianao anie ny andovan'irainao e. Tsy manana zazalahy izy dia ianao izany tsy maintsy andova azy. Tsy te hanao an'izany ary avitra. Aleoko mipetraka olon-tsotra na dia hijaly aza. Ahoana ary Mirana? Ahoana izany ireo arena be an'ny rainao ireo ka? Ka tsy aza ny ereo fa anolana laina keriny fotsiny. Aleo averina amin'ny tompony ny fananany. Tsy te ahazozona tsara elo amin'ireo ahy e. Eny e, izay fanapahan-kevitra ao ihany moa ioko. Fa ahoana izany anaovana ny zandraza mpanjaka izany e? Raha ny hevitra hitako aloha dia avela hidiran'ny olona hipetrahana ny lapa fa apetraka ao ilay razana. Mety mihitsy izany ka. Sady za koa aloha tena tsy hipetraka ao intsony e. Ka andao ary tonga dia atao izay izao e. Dia tonga dia atao ihany koa ny famerenana ny fananany mponina. Izay mihitsy. Ka intsony moa izany no andrasana e. Tonga dia andao izany. Tena hafa mihitsy ny fiainana iainan'ny vahoaka amin'izao a. Sa ve ianao tsy mahatsapa an'izany ry avitra? Lasa miaina ny kalalahana ny mponina. Hatramin'izay hoe nafatesan'ny mpanjaka rainao izay. Ie. Fa tsy fantatra fotsiny ny amin'ny manaraka izay mpitondra misy eo e. Na eny siosio andresaka anie za fa hoe mpanjaka avy any avaratra hono ny hitondra eto mandra-pahatonga avy amin'ny fotoana hitondrako e. Misy an'izany? Ie. Fa iza ny lazan'izany taminao ka? Iza moa fa ireo ray aman-dreny eto an-tanàna e. Tsy maintsy za mantsy no mitondra satria izay mihitsy ny fitondrana mpanjaka, lova tsy mifindra. Nefa ve ianao mbola vonina ny amin'izany? Ianao mantsy laza tamin'iny fa tsy handiby azy izany mihitsy. Eny e, efa nilaza an'izay tokoa. Saingy rehefa nandinika anie za ry avitra dia tsy maintsy handimby azy indray ahy e. Te hanadio ny ratsy vita ndreratra amin'izay aho mankoko. Tsy azo kokoa izany a. Izany ve dia tsy azonao e. Aza vao ary.
karakaraiko tsara ny vahoaka eto mba ho solona nataondraiko tamin'izareo. ay ve fa mirana Ahoana lesy? ahoana marina eny amintsika. Aza matahotra ianao hoe tianao aho ary tsy maintsy ho tanteraka ny amintsika. Mifona aminao ihany ana dia izany aza. Fa inona moa no tokony hifonanao amiko e? Nakako fanahinao voalohany. Tsy tokony hanao an'izany aho saingy tiako loatra ianao dia tsy maintsy nanao andreny aho. Tsy misy tsiny izany ka. Izaho koa ny tianao tamin'ireny. Izany? Saingy tsy afa manoatra fotsiny aho tamin'ireny. Misaotra betsaka hiavitra. Raha tsy olona ohatran'izy izany andraiko dia tsy nahitanao aho. Efa anjara kiny antsika ary mirana. Efa voatendry fa ianao no tsy maintsy voatiko. Izaho koa tena mino an'izany. Ary matokia fa tsy hivadika aminao izany aho mandra-piala ny fofonaiko. Andray, satoraka izany akia. Biby toetra. Tantara no soratan'ny Andry Mikael.